Tsy mifanalavitra amin'izay vaovao izay ihany, tsy ampy ny isan'ireo mpitandro ny filaminana miantoka ny fandriampahalemana eto amintsika araka ny nambaran'ny parlemanta Jean-Paul Ratsimbazafa mpikambana eo anivon'ny komisiona fandriampahalemana ao anatin'ny kongresy ny teteza mita ho azy dia ilana fijerevana akaiky ny mahakasika ny mpitandro ny filaminana eto amin'ny firenena. Fanazavana. Mahafantatra ny problème ao anatin'ny volandahy io amin'ny alalan'ny tsy fahampiany effectif ny miaramila zany eny fananivaon'ny gendarmerie na ny polisy raha mihohatra amin'ny habetsahan'ny mponina dia tsy mifanasahana mihitsy satria ny andafy angamba dia any amin'ny tany efa mandroso dia ho miaramila anankiray natokana hoe ho an'olona telopolo na roapolo fa ny eto amintsika raha jerena ny effectif iraisan'ireo miaramila gendarme sy polisy ireo zany dia miaramila anankiray natao isahana olona arivo sarovy angamba fa na dia tao hoe akoho arivo azy no handrasan'olona ray dia ho sarotra ny andrasana zany maika fa amin'izao fotoana isiny tsy fandriampahalemana indrindrandrindra ihany koa ny fetra zay atao hoe ho fenitra hotratrarina dia nidirana amin'izany 4e république zany dia ilaina dia ilaina ny fampitomboana ny effectif eo anivon'ny volandahy sy ny gendarmerie ary ny police nationale. Faharoa nisy mony budget zay milanina eo maly tao amin'nivon'ny parlemanta ny teteza mita na dia nisy azy ireo tady hanao blocage dia lamy sona tsara izany satria ho an'ny tanindrazana no anisan'ny zavatra matimatesana na ho anivon'ny congrès teteza mita izany na ny atao hoe ny volandahy ihany koa